fa vahiny manokana ny fandarana actualité izay rahanao eto matemativeran-pitsy manomboka amin'ny valora sy fahefany alina moa raha matoa atala Beatrice izay filohan'ny Vomira Maleotena misahana ny fifidianana na ny senita fa valo andro taoriana natanterahany fifidianana izay tokoa ary dia misy ny fitarainana maromaro izay voarayany avy eo anivon'ny CES isan'ny ireo mpanao politika nametraka fitarainana moa Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo izay candidat tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena. Fitarainana fito momba ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany teo no voarain'ny fitsarana manokana misahana hany fifidianana hatramin'ny androany asabotsy raha nitatitra avy eny Ambohidahy. Amin'ny fitaraina ireo dia candidat ny iray ary tsotra kosa ny enina. Ny candidat Pierrot Rajaonarivelo ary izay candidat Rafa valo amby roapolo natolotry ny antoko MDM nametraka fitarainana teo anivon'ny CES. Ny alarobia teo no nametrahany izany ka anisan'ny fitakiany antoko ity ny tokony isian'ny fampitoviana ny fitantanana an-tsoratra eo ampelantanan'ny délégué-ny candidat sy ny voarain'ny senita ny CES izay rafitra roa mamoaka ny vokatry ny fifidianana. Raha ny voalazany lalàna dia ao anatin'ny 10 andro aoriana ny fifaranan'ny fandatsaham-bato no ahafahana mametraka izay fitarainana izay izany hoe ny alatsinainy 4 novambra izao amin'ny 10:00 no fe-potoana farany andraisana ny fitarainana. Ny mpifidy izay voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ary nandray anjara tamin'ny fifidianana ihany koa no afaka mametraka fitarainana mikasika ny zotra fifidianana izay na ny voka-pifidianana. Manana fahefana hanao fitarainana na hanohitra voka-pifidianana ihany koa ny candidat na ny délégué-n'izy ireo na ireo mpanara-masony fifidianana avy eto an-toerana. Araka ny lalàna dia mandritra ny fanomezana ny vokatra ofisialy no mamoaka ny fanapahan-kevitra momba ny fitarainana voarainy eo anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES ary amin'io vao ahafantarana na misy ny birao fandatsaham-bato iray na tsia. Ankoatra ny fandraisana ny fitarainana momba ny fifidianana moa dia mijery sy manao fanadidina ny PV mirakitra ny voka-pifidianana amin'izao fotoan'izao ihany koa ny asan'ny CES. Raha ny voalaza dia fitantanana an-tsoratra avy amin'ny birao fandatsaham-bato misy 8 arivo no voarain'izy ireo hatramin'ny androany.